ny sary iny. Anisany andrasany rehetra amin'izao fotoana izao ny fandaniana ny lalam-pividianana. Ny jeneraly Razakaromanana Ferdiano izay anisany manohana ny rafitra federalista dia nilaza fa lalam-pividianana ekeny rehetra no tokony apetraka. Vola Ravoafy sy Tsirakotoarso. Malagasy feno tsy mizaka an'izom-pirenena hafa no afaka mirotsaka amin'ny fividianana izay tontosainy eto amin'ny tanin'ny Republika Madagasikara. Io no anisan'ny tolo-kevitra avy amin'ny jeneraly Razakaromanana Ferdinand entina hanatsarana ny lalam-pividianana izay andrasana andalo eo anivon'ny antemera-pirenena. Lalam-pividianana dia tsy maintsy rahan'ny mpanao politika rehetra mijery. Okafe izao mijery fotsiny izay dia milaza aminareo hoe io olona double nationalité dia tokony tsy haray andraikitra mihitsy eo amin'ny fitatarana firenena indrindra moa ny ambony any fa rehefa aveo rehefa asolo izy dia lasa izy modana firenena satria tsy firenena Madagasikara aloha ny malagasy ireo ihany dia mahafantatra malagasy hoe nasaka fividiana ary indrindra olona efa mipetraka eto raha firenena tsy maintsy mipetraka eto folo. Nosoritany ihany koa fa mila lalàna fototra manaraka ny tena enta-entam-bahoaka fa tsy mety ho an'ny mpitondra fotsiny no apetraka eto amin'ny firenena hoy ity manambonahitra misotro ronono ity. Rehefa tsara ny fividianao dia namandraza ny fividianana izy lany eo dia ho sahirana satria tena amin'ny fanapahan-kevitry ny malagasy. Zay ilazany federalista hoe aleo apetraka aloha ny lalàna fototra mifandraika amin'izany zadiavo malagasy ny firenena fa zany ny lalàna fototra izay natao ho an'ny olona anafezatra eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka aleo azavantsasa fividianao eo ny lalàna fototra na eo amin'ny lalam-pividianana zany amin'izay milamina tsara daholo ny lalam-pirenena fa raha isaky ny mandohaka zao ka ovana foana ny lalàna fototra mba zareo efa eo am-toerana dia ny olona eo am-toerana zany no mahazotombo fa tsy mivaoaka malagasy ny firenena. Nosoritany jeneraly Razakaromanana Ferdinand fa raha tsy tanterahana ny fametrahana lalàna fototra sy ny lalam-pividianana eken'ny rehetra dia tsy azo eritreretana ny sy ny fiovana ho an'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena.